Iary vavaka isika rehetra saotranao ry Jesosy Kristy tompiandrindro tsara o noho ny fiandrasanao anay ao anatin'ny famindramponao sy ny fiantranao. Tena mijery ny falemenay ianao sy ny faniavanay ka indro anao fa mitady ny very ary mikarakara ny maratra, ny folaka, ny tapaka. Ary indro anao fa mandray atanana zay rehetra tonga anay ho salama ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Tena mpiandrindro tsara ianao Jesosy. Tsy miandry fotsiny manangona mandeha amin'ny toerana tsara, fa tena mandinidinika ny tsirairay avy ianao, ka tsy fiandrasana akapobeny no ataonao, ary tsy fijery akapobeny no ataonao aminay tsirairay avy, fa ny tenanay tsirairay avy no avahanao amin'ny maro. Ary izay indrindra Jesosy ny mahabe fitiavana anao. Voalazanao aza fa ny volondohanay dia vo isa tanteraka. Zay dia ilazana ny tena fitiavana ambony indrindra, fa na dia ny reninay niteraka anay aza tsy mahisa ny volondohanay, na dia zay milaza tena ho tianay fatratra aza dia tsy mahisa ny volondohanay, satria tsy manam-potoanany amin'izany. Fa ianao kosa ry mpamonjy io, ry Jesosy sakaiza tsara, tena tia be famindrampo, dia manam-potoana ho anay tsirairay avy, tsy manam-potoana aminay ankapobeny, fa tena manam-potoana ho anay tsirairay avy, ary manam-potoana lava sy fatratra ho anay tsirairay avy, fa tsy voafetra. Zay no isaorana ianao Tompo, ary mifanananao zany fotoana ho anay tsirairay avy izany, no indro fa anehoanao ny fitiavanao, ny famindramponao, ka hikarakaranao feno anay amin'ny toerana, amin'ny fotoana, amin'ny toe-javatra na fitrandrany-javatra tonga eo amin'ny fiainanay. Koa eo anatrehan'izany fitiavana manokana eo fovoan'ny maro izany, dia mangataka famelan-keliko izahay, mamindrafo aminay fa tena mpanota tokoa izahay. Jesosy malalo, tsy misy miafina aminao ny mombanay, ary izany no asahinay mitoetra eo akaikinao, ary tsy izahay aza no tamana eo akaikinao, fa ianao no mitazona anay eo akaikinao, ary tena ilazanao zany fa tsy mahafoy anay ianao. Saotra ry mpamonjy eo, dinidinio ary izahay, fakafakao ny mombanay, ary zay tsara indrindra avy aminao ho anay. Jesosy io mangataka aminao, aza zay tany isainay ho tsara angatana hi aminao, zany no ataonao aminay, fa zay tsara indrindra avy aminao, zany no ataovy aminay. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy ny vatanay ihany no mahazo fikarakarana, na ny fanahanay ihany no mahazo famelan-keloka sy fahamasinana, fa ny tenanay sy ny fiainanay manontolo, ary tsy ny anay manokana ihany, fa eo amin'ny tokantrano zay misy anay, dia indro fa ho jerenao, ho dinidinianao, ary homenao zay tsara indrindra avy aminao. Fa mpiandry andro tsara ianao, amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ny tiandran'io teriavana malala
dia ho hitantsika amin'ny testamenta taloha. Amin'ny testamenta taloha amin'ny bokin'i Ezekiela toko faha-efatra amby telopolo ka manomboka amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha-enina ambin'ny folo. Bokin'i Ezekiela mpaminany toko faha-efatra amby telopolo ka manomboka amin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ary miafara hatramin'ny andininy faha-enina ambin'ny folo. Ary efa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tompon'ny tany sy ny lanitra, eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no hiandrasako azy, ary eny tendrombohitra avy ny Israely no ho tany iandrasana azy. Ao no hiandrasana azy amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hinanany, dia any amin'ny tendrombohitra Israely. Zaho no hiandry ny ondriko, ary zaho no ampandry azy, o Jehovah Tompo. Ny velo tediaviko, ny voaroko ampodiko, ny folako amarako, ny malemo atanjahako, ny matavy sy ny matanjaka kosa dia aringako ka andrasako amin'ny fitsarana. Amen. Zao tenin'Andriamanitra izao ry havana, dia tenin'Andriamanitra milaza fa Jehovah Andriamanitra no tompon'ny tantara. Ary voalaza mazava ao amin'ny soratra masina izany fa tsy mbola nisy mihitsy ny teny manao hoe voalohany sy farany raha tsy teo ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Hoy ny voalaza ny Genesisy amin'ny fanomboana, ary tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nanorina ny tany sy ny lanitra. Raha miresaka hoe famoronana isika, ny eo anatin'ny saintsika mandrakariva dia ny hoe ny zavatra mivaingana, hitan'ny maso, azon'ny tsapay tanana, azon'ny tongotra andehanana, na reny sofina, na reny fandrenesana dimy. Fa misy famoronana zay tsy tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary inona izay famoronana izay? Ny fotoana no anatin'izay famoronana izay. Ary izay fotoana izay dia Andriamanitra no namorona azy. Avy ao mandrakizay no nangalan'ny fotoana ho antsika. Satria tao amin'ny mandrakizay izy no endry fa namorona ny tany sy ny lanitra tamin'ny voalohany. Ary ny tamin'ny fahatongavany Jesosy Kristy teto tany dia nilaza izy fa izy no fanomboana ary izy no fiafarana, ambara amin'ny alfabeta grika hoe alpha sy omega. Milaza fotoana koa zany, ary tena fotoana sarobidy fa ilazan'ny Tompo Andriamanitra izao tontolo izao, fa izao tontolo izao dia omban'ny fitantanany, ary izao tontolo izao dia omban'ny fiandrasany, fa izaho no hiandry ny ondriko hoy izy. Ary nambariny tsara zany Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, Jaona toko fahafolo, zao mpiandrindro tsara, zany no ilazany azy. Ary mpiandrindro tsara manolotra ny hainy amonjy ny ondriny. Fotoana no indrambarany zany. Ary zay fotoana izay dia fanomezana lehibe zay omen'Andriamanitra antsika. Raha miresaka fiandrasana mako isika, ny ao anatin'ny fontsika sy ny saintsika matetika dia ny hoe raha mangataka aho dia mahazo, raha mitady aho dia hita, raha mandondona dia voaina, satria ilay mpiandry tsara no endry fa miandry ahy. Marina izany. Nefa inona no votoatiny hoe mangataka, mitady, mandondona? Zavatra azo tsapay tanana ihany va? Na zavatra atsofoka amin'ny vava? Hoy Jesosy, tsy ny zavatra atao am-bava ka tsakoina ary atelina
arinana katakonana maloton'ny olona fa ny zavatra rehetra avy ao anatin'ny fony. Ny hevitry ny tomponao amin'izany dia izao, raha mangataka ianao dia ny lalindalina kokoa, ny mavesabetraka kokoa no tokony angatahinao. Arinana ny mavesatra sy ny tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy ilay tsara avy amin'Andriamanitra. Io ny mavesatra sy tsara indrindra, ny tsara avy amin'Andriamanitra tomponao zay tianao, ary tena tianao amin'ny fomba rehetra, amin'ny toetra rehetra, ary amin'Andriamanitra azy feno amin'ny fotoana rehetra. Samy Jesosy Kristy tomponao, raha mitady fitiavana ihany, aza mametraka ny fonao amin'ny olombelona, ka miteny hoe atolotra anao feno ny foko. Fomba fitenin'ny mpifankatia moa zany, fomba fitenin'ny mpivady izany, fomba fitenin'ny mpianaka izany. Fa Jesosy dia fa nanambara raha teo, raha misy tia ny rainy, ny reniny, ny zanany, ny vadiny, ny ray tapo aminy, ny arenany mihoatra noho izao, dia tsy mendrika teo mpianatra izy, satria ahoana? Lasa latsa-danja ilay fitiavany ianao, ka nanolorany tena feno anao tompony azo fijaliana ho fato ho anao sy ny tsangana ho anao. Ary amin'ireo rehetra heverinao lazany hoe atolotra ho anao ny foko, atolotra anao ny tenako sy ny androko, dia izao misy fetra izany. Fa rehefa tonga ny ady, iny fampivady ny fampitory eny amin'ny tribonaly dia manao divorce. Ary na dia tsy miakatra eny amin'ny tribonaly manao divorce aza dia iny fa misara toerana. Ary na dia tsy misara toerana aza, misaraka efitrano ao anatin'ny trano anankiray, mba ho fiarovana ny voninahitry ny ray aman-dreny hoe, mba ho fiarovana ny voninahitry ny tokantrano hoe, sy ny zavatra maro fialan-tsiny. Ary na dia mpianaka aza, rehefa tonga ny ady tsy mifampiditra trano eny, fa na dia mpiray tapo aza, rehefa tonga ny ady tsy mifandevy maty. Satria ny fitiavan'ny olombelona misy fetra, fa ny fitiavan'i Jesosy ianao tsy misy fetra, fa maty ho anao izy ary nitsangana ho anao. Avy eo amin'ny mandrakizainy no nanivozany fotoana hivelomanao. Ka ahoana ary ny fomba fampiasanao ny fotoananao amin'izay fotoana izay? Satria io fotoana io dia fanomezana tolotra anao, ahafahanao manao zavatra maro, fa na dia velona azy ianao, ary na dia salama azy ianao. Kanefa rehefa tsy misy ny fotoana dia tsy afaka manao na inona fa voafatotra. Voafantsika amin'ny toerana ray, amin'ny zavatra ray ianao, ka tsy afaka mandeha amin'ny toerana hafa, tsy afaka manao zavatra hafa rehefa tsy misy ny fotoana. Io fotoana io indrindra no tian'Andriamanitra hitenenana aminao ankehitriny. Raha nanovany rano ho divay tao kana Jesosy tamin'ilay fotoana fampakaram-bady, dia zao ny teniny: moa mifaninana kory zasy ianao raha matoa, raha vehivavy, i Maria reny niteraka azy nambarany tamin'io, mbola tsy tonga ny fotoako, mbola tsy tonga ny fotoako. Zay ny nambarany. Ary aty afara rehefa nivavaka izy dia indro fa niteny manao hoe ankehitriny tonga ny fotoana zay ankalazana anao ray eo, ary ankalazana ny tenako aminao. Voninahitr'Andriamanitra zany ny fotoana, ary ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana dia ahitana famonjena ho an'ny maro. Zay le voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana, ahitana fitiavan'Andriamanitra sy ny famondrampon'Andriamanitra ho an'ny maro. Io ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana. Mizara famonjena,
mizara famelan-keloka, mizara fahasoavana, mizara fitahiana zay le voninahitr'Andriamanitra. Ary mba ahafahany manao zany dia voalaza ny Isaia mpaminany fa indro nitondra ny aretintsika rehetra izy, ary ny dia kapoka taminy mahasitrana antsika. Fa nataony olo tsinotsinona kory izy ary tsy mendrika ho jerena. Kanjo izy no nasandratr'Andriamanitra, ho lay Emanuela, ho lay lehilahy mahagaga, mpanolotsaina an'Andriamanitra, lay mpamonjy tokana. Izy no nirasany nosy. Zany aby no nanambaran'ny Isaia mpaminany azy. Sarobidy ny fotoana no nataon Jesosy Kristy ho antsika. Ko manakory ny ampiasanao ny fotoana. Raha miteny hoe fiandrasana mako isika, dia olona ny eo anatin'ny saintsika amin'izay fotoana izay. Marina io, ary zany ny votoatin'ny Ezekiela 4:7, ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra, ny fiandrasana ny zanak'Israely. Ka nefa tafiditra tsara ao amin'ny hoe raha afaka manao ny fiandrasana dia misy ny fotoana. Ary ilay fotoana indrindra no ampiasaina hiandrasana ny ondry. Miatefa amintsika tsirairay avy zao tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny testamenta taloha ary keo amin'ny testamenta vaovao, nevitra ny tena hoe mpiandry ondry, tsy ilay lehilahy na ilay tovolahy mitondra tena makany an-tsaha mandeha olohan'ny ondry ihany, tsy izay ihany ny sary hita ao anatin'izay. Io no ny heviny arabaky teny, heviny voalohany zay zavatra izay. Ary natao hoe lehilahy tsy hoe fanilikiliana ny vehivavy na fanambaniana ny vehivavy, fa ny toe-javatra tamin'izany fotoana zany dia hitantsika tsara ny fahavalon'ny ondry tany Palestina tamin'izany. Fa misy amboadia zay mitady rembiny ondry, ary io nambaran'i Jesosy hoe rehefa tonga ny amboadia, ny mpikarama dia lasa mandositra, ka avelany ny ondry ho viravain'ny amboadia. Fa ny tena tompon'ny ondry kosa dia ilay mpiandry ondry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Misy loza lehibe zany amin'izany fiandrasana izany, ka ilana lehilahy matanjaka sy zatrady hanatrika ny ady tamin'izany fotoana izany. Ary fantatsika tamin'ny tantaran'i Davida, rehefa indro Samuela fa hitady mpanjaka anoloana ny Saoly, ka tonga tany amin'ny ray aman-dren'i Davida, dia nijery tsirairay an'ilay lehilahy mahery teo aminy, kanefa tsy nisy nofidian'i Jehovahandriamanitra ireo mpanjaka. Dia nanontany Samuela manao hoe mbola mananjanaka lava ianao? Eny, mananjanaka lahy aho, fa miandry nondry any an-tsaha izy no faralahy. Dia nasaina nantsony Davida ary lehilahy voronofo matanjaka tsara. Ahoana ny ilazany izany? Satria tonga ny liona haka ny ondry ary andrapaka sy hinana azy. Davida amin'ny tanam-polo no nandresiny liona, lehilahy matanjaka izany. Ary fatanjany io indrindra sy akingaintsainy eo am-piadiana io no netiny nandresy any Goliata. Tsy nandany fotoana firy izy, fa amin'ny alalan'ny tsy mitady no indro fa nanorany vato ka voto amin'ny andriny Goliata ary maty. Tao anatin'ny fotoana vitsy, tena nahay nampiasa ny fotoana izy. Ary teo izy dia fa lasa mpiandry ondry tsara ny zanak'Israely. Efa hita taratra eo sahady ny fomba hitondran'ny fanjakana rehefa tonga mpanjaka izy. Fa tsy andany fotoana amin'ny zavatra maro izy, ary tsy andany fotoana amin'ny fanaovany ratsy izy.
fa ny tsara ny katsany fatratra ary hita amin'ireo salamo maro izay nataon'izany ary amin'ny salamo io koa ny tena hitantsika ny fibaboany tamin'ny ampiasan'ny fotoana ny fomba tsy izy tamin'ny nangalany vadin'olona ka rehefa nytenen'ny mpaminany izy hoe hianao zany fanoarana ataoko zany maka ny zavatra olona keriny satria manam-pahefana ianao dia indro izy fa nandritra ny akanjony no riatiny ny akanjony no sorany lavenina ny lohany ary nitomany izy ka nitenina hoe sambatra ny olona zay voavelany heliny ny baboka teo anatrehany Jehovah mpaminany ty Jehovah Andriamanitra izy fa tsy nandany fotoana tamin'ny zavatra maro rehefa niteny tamin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany dia ny baboka avy hatrany izy nitomany fatratra ny amin'ny fahotany tahaka izany ko Petera rehefa nandany fotoana fandavana an Jesosy ka nitopo maso tamin'ny Jesosy ary nifanena ny mason'izy mindrala mianaka dia avy hatrany dia mibebaka avy hatrany izy fa tsy nandany fotoana amin'ny zavatra maro samihafa fa nitokana izy ary nitomany fatratra hoe ny fitantarany filazany tsara ahoana ny fampiasanao ny fotoananao apetraka ny tompo aminao zany amin'izao fotoana izao ary io ny teny henjana amin'ity Ezekiela 4:7 ity ny atao mpiandry ondry dia ny mpitondra firenena dia ny mpitondra fivavahana dia ny mpitondra fikambanana masina dia ny mpitondra orinasa maro isan-karazany ny ray aman-dreny ao an-trano ny mpampianatra ny ampianarana ny olona tsiraray avy amin'ny toerana zay misy azy zany natao mpiandry ondry araka ny ambarany Ezekiela 4:7 ahoana no ampiasanao ny fotoananao ry manana andraikitra amin'ny firenenao mova ho tanterahinao eo amin'ny fiandrasanao amin'ny firenena le teny tsara ambarany Jehovah mpaminany manao hoe Jehovah Andriamanitra eny am'Andriamanitra azy izy dia mpaminany raha teo fa ma Jehovah Andriamanitra azy mpamorona tany sy natra nanendry ianao amin'izany toerana izany zaho no hiandry ny ondriko hoentiko any amin'ny tany tsara izy ho ampandriko amin'ny tany tsara izy hampinanako amin'ny andro hahitra tsara izy ary tsy vitan'izany ihany fa ny malemy atanjaniko ny volana maharako ny maratra hositraniko tsaboiko zany nambarany zany hoe tsy mikendry afatry ny zavatra tsara ho an'ny ondry andrasana Jehovah Andriamanitra ary io ny sary apetrany ho an'izay manana andraikitra rehetra ho an'ny manana andraikitra amin'ny firenena ny tsara indrindra izany ny tian'Andriamanitra atolotra ho an'ny firenenao nambara tonga iza misy anao miainga any amin'ny boriboritany tonga amin'ny fokotany tonga any amin'ny commune tonga any amin'ny faritany tonga any amin'ny région sy ny sisa miakatra any ambony indrindra hatrany amin'ny faratampony ahoana ny eritreretanao ny andraikitrao fa mpiandry ondry apetraka Jehovah Andriamanitra amin'izao ny toerana izany ianao ka inonao andaninao ny fotoananao moa va anolotra ny tsara indrindra ho an'ny ondrinao fa mbarany tsara fa handinidinika ny ondrika aho izy hamakafaka ny momba azy hijery akaiky amin'ny momba azy ka hitondra azy any amin'ny tany tsara anome azy ahitra tsara ary ny tsy metimety rehetra ho aminy dia amboariko mba ho salama tsara izy tokony ho firenena salama tsara ny firenena zay karakarainao ary vokatry ny fikarakaranao ry manana andraikitra amin'ny firenenao ary ianao zay manana andraikitra amin'ny fivavahana na fiangonana izany na fikambanana izany na vondrom-bavaka izany
ahoana amin'ny fiandrasanao ny ondrinao fa Jehovahandriamanitra dia miteny hoe ny tsara indrindra zany nataoko aminy ary raha misy tsy metimety eo dia amboariko mba hiainao anatin'ny fahasalamana ny fiangonana entiko mba hiainao anatin'ny fahasalamana ny fikambanana entiko mba hiainao anatin'ny fahasalamana ny vondrombavaka entiko zany nambarany satria fiandrasana tsy ny fiandrasana le vatana hiany na ny fanahy ihany fa ny fiandrasana ny fotoana ny fampiasana ny fotoana ahoana ny fampiasana ny fotoana mandritra ny fotoam-pivavahana zay rana rao rehetra naiza ary toerana aiza misy anao na amin'ny fotoana iny andro inona ahoana ny fampiasana ny fotoana mandritra ny fotoam-pivavahana lany amin'ny fivavahana va sa lany amin'ny zavatra hafa sarobidy eo amin'ny Jehovahandriamanitra ny fampiasana ny fotoana fa fanomezana omen'Andriamanitra anao zany ahafahanao mizara ny filazan-tsaramasina na ny evanjely masina amin'izay rehetra ambany fiadidinao amin'ny napetraka Jehovahandriamanitra ondry andrasanao ary ianao ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano mpiandry Jehovahandriamanitra koa ny ianao mametraka tsara nisy neto manao hoe zaho no hiandry ny ondriko apetrany tsara izany ho hitany masonao izy no miandry ny ondry ary amin'ny alalanao no hiandrasany ny ondry na manakory toerana misy anao fa ny tena kaiketo dia ny ray aman-dreny nomeny Jehovahandriamanitra zanaka ianao nomeny Jehovahandriamanitra vady ianao ahoana ny fiandrasanao an'ireo ahoana ny fotoana laninao ho an'ireo zany ny ten'Andriamanitra hadinina aminao sy apetraka aminao fa jereo tsara ny lazainy fa ny matavy sy ny matanjaka ozy dia ho aringany sy ho aripany zany hoe ny manararaotra ny toerana omen'Andriamanitra azy ka mahatonga azy ho tia tena tsy mahita ny firenena entiny tsy mahita ny olona zay andrasany amin'ny fivavahana zay misy azy eny tsy malala ny zanaka zay omen'Andriamanitra azy fa ny tenany any ny fantany dia indry fa fitsaranany ho avy fa tsy fiadanana fa tsy fanambinana na fitakiana rehefa izany tokoa manko mitranga rehefa samy mieritreritra ny tenany olona rehetra fa tsy mieritreritra ny firenena tsy mieritreritra ny olona petraka Jehovahandriamanitra eo aminy ampivavahany na amin'ny fomba manao akory na amin'ny fomba anakory tsy mahatsiaro fa Jehovahandriamanitra ny tena mpiandriondry rehefa tsy mahatsiaro ny ankohonany fa ny tenany any fantany inano mitranga lasa firenena tsy misy lalàna lasa toeram-pivavahana tsy misy lalàna tsy misy fitsipika lasa tokantrano samy manao ny azy tahaka ny fanambadiam-boalavika samy kepoka zay hitany zany ny zavatra fantatra eto ary aminao ray aman-dreny inona ny fomba ampiasanao ny fotoananao manana fotoana ho an'ny zanakao va ianao mba hitaizana azy tokoa ara-panahy mba hitaizana azy tokoa ara-pitondran-tena manana zany fotoana zany va ianao ary ny fiainanao va dia tena fotoana velona hitany zanakao fa tsy mandany fotoana amin'ny zavatra maro samihafa momba ny fahotana sy ny faratsiny ianao fa ny asan'Andriamanitra sy ny famelomana ny ankohonana zay no hitany zanakao aminao raha izany dia fitahina nomen'Andriamanitra anao ry havana ho an'ny tenantsika tsirairay avy mpiandry ondry ny tenantsika tsirairay avy itsika solo tenany Jehovahandriamanitra atsika miandry ny tenantsika raha tsy mahay miandry ny tenanao moa ianao ataonao akory ny fiandry ny hafa ny tenanao aza tsy voakarakaranao ny tenanao aza tsy hainao miandry azy
ataona ahoana ny fiandro ny hafa lasa pitaribaty vilambavy ianao hafa ny teny ambaranao hafa ny fiainanao sy fitondran-tenanao zay ny zava-misy tonga ny fahavalo ny devoly tsy miady ianao fa lasa manao fifanekena aminy mahatsiravina ny riavana am'izao ny pacte diabolike tena mahatsiravina mivokatra zany misy andiana tanora mihetsika devoly eto seroa amin'ny tanàna eto seroa zany zavatra hita toa mampatsiaro indray tamin'ny andron'ireo mpanjaka taloha raha navalina voalohany rehefa nandray ny fitondrana izy dia nietsika devoly ny tanàna rehetra teo ambany fitondrana voan'ny devoly ny ramanenjana devoly ny kasoa devoly ny fahaverezan-tsaina ny toratorana sy ny sisa tsy fantatra retina tampotampoka eo verisaina tampoka satria kely malaza ny sampy zany nankalazaina fatratra manazava ny manam-pahaizana ny hoe le tao am-ponanohitra ny fitondrana teoloha zany zay nankalaza ny fivavahana ka tsy afaka nyteny tamin'izay fotoana zay fankalazana ara-tsiantifika ihany zany ary fanazavana ataony sainy zany fa raha ny marina ny fanahy zay ny asa dia ny fanahy ny sampy koa tsy mahagaga raha ny asany demonia no nampietsika aretina ny maro ary mamperitreritra reny tantara miseho etseroa reny tamin'ny teoloha ary hatramin'izao ny hoe mihetsika devoly daholo ny tanàna riananina indrindra ny tanora indrindra ny any am-pianarana indrindra ny sekoly sy ny sisa inona ny antony tomazy vahana ny herin'ny maizina to tsy Jehovah Andriamanitra intsony no Andriamanitra to tsy Jesosy intsony ny zanak'Andriamanitra velona sy tena zanak'olombelona mpamonjy to tsy ny fanahy masina intsony no fanahy mampibebaka fa zavatra fa no atsangana ao Andriamanitra ny vola no atsangana ao Andriamanitra ny arena ka tsy rarahana hain'olona tsy rarahana fananan'olona tsy rarahina ho avy olona zany natao Andriamanitra eny ny fitiavatena natao Andriamanitra ka amin'izay fotoana zay tsy misy tsony zay maha-Andriamanitra ny Andriamanitra ary rehefa izay no mitranga sady tsy misy intsony ny lalàna tsy misy intsony ny fifanekena ary tsy misy intsony ny fanajana n'Andriamanitra ao tapony loha na dia ny taolo jentilisa zany dia ny teny manao hoe aza ny loha sa mangingina ny jerena fa Andriamanitra ao tapony loha raha ny jentilisa aza miteny izany kanefa ny olona zay vita batemy vita batisa no tsy miraharan'Andriamanitra ao tapony loha dia mihoatra lavitra noho ny jentilisa ny toetrany sy ny momba azy eto Jehovah Andriamanitra dia mampody antsika rehetra fa Andriamanitra be fitiavana izy Andriamanitra tena tianao izy na dia nania lavitra azy ianao na nanao kory fahotana vitanao eloka vitanao na iza toerana misy anao na tokantrano na mindalambe eny fa anyponjy indrindra azy ary na inona toerana metrahan'Andriamanitra anao amin'ny fiarahamonina dia zao nolazaina aminao ankehitriny ampiasao ny fotoana anomezam-boninahitra any Jehovah Andriamanitra ao ampiasao ny fotoana hankalazana any Jesosy Kristy zanany ampiasao ny fotoana hahitana ny vokatra ny fanahy masina ny asa ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao ny teniny manao hoe fa ny ahy sy izay manompo ahy dia ho avahako amin'ny maro satria miteny aminao izy ankehitriny ary teny tsara no ambarany aminao zao no ambarany aminao ambarany amin'ny fony tena Andriamanitra tena tia zao teny zao zaho no hiandry anao ary zaho no hampandry anao
ho Jehovah tompo. Eny izaho no hitondranao amin'ny ahitra tsara, ko amin'ny ahitra tsara no hinananao dia any amin'ny tendrombohitra Israely. Vavaka antsika rehetra, misaotranao Andriamanitra tsara indrindra ho amin'izany teny tsara tolotra ho anay izany kasika ny fampiasana ny fotoana. Betsaka amin'ny fotoana anay no lanilany foana, hipetrapetrahana fotsiny, hiresadresahana fotsiny, ka lasa mandany fotoana amin'ny resa-pony izahay. Ary ny tena mahatsiravina aza mampiasa ny fotoana amin'ny fanaovana fahotana, amin'ny fandikana le didy roa lehibe mahafehy ny lalàna rehetra dia ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zay fitiavany izay no ambarany Jesosy Kristy zay zanakao Andriamanitra, hitenenana manao aminay manao hoe fakatiavo ianareo tahaka ny tiavako anareo. Andriamanitra ray io, Jesosy Kristy tompo, ry fanahy masina fanahy ny fitiavanao, manomezanay fahazavan-tsaina, fijoroana, eny ho vavolombelony fampiasana ny fotoana ho voninahitry ny anaranao. Ary ny voninahitry ny anaranao dia tsinona fa ny fahafatesanao tompony azy fijaliana, ny tsangananao tamin'ny maty, nanomezanao ny fanahinao masina ka hanatona ny mpanotanao hibebaka hanolo tena nompanao sotianao. Jesosy io ataovy zany toko no ampiasany eny fotoananay, koa na fitafianay aza, na fomba fandehananay aza, na fomba fijerinay aza, na fomba fihinananay aza, na ny karaza-tsakafo hohaninay aza, ny fomba fifaneresaranay amin'ny olona, ny fomba fitondranay ny tokantranonay, ny fomba fanajanay ny ray aman-dreninay, ny fomba fifampitondranay piraitapoa, ny fitoerana amin'ny fiarahamonina, dia ahitana fa Jesosy mandehandeha zahay, lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra mandehandeha zay feno fanahin'Andriamanitra. Zany no angatanay aminao Jesosy, mba ho tanterako amin'ny fiainana tokoa, ka amin'izay fotoana izay dia ny aminao sy ny mombanao no ahatsiarovana anay rehefa miala amin'ity tany ity na miala amin'ny toerana misy anay, mamindrafo aminay ary mamelany elokay fampanoty izahay. Ry mpiandindro tsara ho mamanginy any amin'ny hôpitaly, mamanginy marary anisa tokantrano, mamanginy marary mandeha hamonjy hôpitaly, andeha hamonjy toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Eny vangio izy ireny ary manomeza fanasitranana, mamangiko ny maratra-po rehetra, ny maratra-tsaina rehetra, ny maratra-panahy rehetra, vangio izy ireny ary manomeza fanasitranana. Tompo, mpanasitrana ianao, manasitrananay re mpiandrindro tsara, amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatanay an'izany. Amen.